volatsika eo ny taranja baolina lavalava fa ivadika amin'ny baolina kitra isika raha ihany koa ny Barea-ny Madagasikara tamin'ny fanahana Kosafa Castel Cup izay tanterahana atsy Namibia tsy nivoaka tao anaty vondrona ny ekipa pirenena malagasy teo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay. Tsy tavita midingan'ny ampaefadalana amin'ny fifananana Kosafa Castel Cup 2024 natao tany Windhoek Namibia ny Barea-ny Madagasikara. Resy ny ekipa pireneny Swaziland tamin'ny saraino ahotra mantsy izy ireo nandritra ny lalao fahatelo farany ho an'ny vondrona misy azy nataon'ny Alarobia hariva teo. Tsy maintsy nivoaka ho mpandesy ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny lalao io raha te hahazo ny larana voalohany azahoana ny tapakila andehanana any amin'ny dingana famaranana. Ny ekipan'ny Swaziland arak'izany no nivoaka voalohany tao amin'ity vondrona nisy ny malagasy ity ka ifandona amin'ny Zambia eo amin'ny ampaefadalana. Raha tsy haivina ny vokatra azon'ny malagasy dia tahaka izao. Nandritra ny lalao voalohany dia nandesain'ny Seychelles tamin'ny saraino ahotra. Manaraka izay teo amin'ny andro faharoa dia nanao ady sahala samy tsy misy nitoky tamin'ny ekipa pirenen'ny Zimbabwe ary farany teo iny dia resin'ny Swaziland. Ny farana teo indray arak'izany ny dian'ny Barea-ny Madagasikara tamin'ity fifananana Kosafa Castel Cup 2024 natao tany Namibia ity. Any amin'ny volana septambra indray vao hiakatra kianja ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra ka andehanana Afrika any Angola mandritra ny andro farany fifanitsanana andehanana any amin'ny kanina 17 fifananana izay efa tsy nahatafitatsika malagasy intsony fa tsy maintsy vitaina fotsiny izany lalao farany izany. Raha ny fahitana ireo vokatra azon'ny kitra malagasy tato ato ireto dia tokony hisy ny fandinihana sy fanamboarana eo anovin'ity taranja ity mba ahafahana manomana ny fifaninanana manaraka hatao. Izany no atao dia mba hoentina mampiakatra nyity taranja be mpankafy ity izay tsikaritra fa somary miamiletika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay. Samy manana andraikitra amin'izany fampiakarana ny baolina kitra malagasy izany avokoa ny rehetra, na ny mpitondra fanjakana, na ny mpitantana, na ny teknisianina, na ny mpilalao, na ny mpankafy. Tsy tokony andeha hifanakina sy fanilika andraikitra fotsiny arak'izany ireo sehatra rehetra ireo fa tokony hifanantona sy kondo hanatsarana ny vokatra amin'izay.